Amidy amin'ny vidiny mirary manomboka izao eto Madagasikara ireo fitaovana sy kojakoja ilaina entina amin'ny lalao ny tennis. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny Federasiona Malagasy ny taranja tennis sy ny DHL Madagasikara no nahafahana nampidina ny vidin'ireto fitaovana ireto. Ho afaka ividy fitaovana araitra sy manara-penitra amin'ny vidiny mirary ireo mpilalao tennis malagasy manana kara-pilalaovana manomboka izao. Tonga avokoa ireo fitaovana rehetra novidin'ny federasiona tany amin'ny HED izay orinasa mpamokatra fitaovana filalaovana tennis matianina. Araka ny nambarany filohan'ny federasiona malagasy ny taranja tennis Tseli Varajobel dia vokatry ny fiara-miasa tamin'ny orinasa DHL no nahafahana napidina ny vidin'ny fitaovana. Nentin'ny DHL mahem-pona mantsy ny fitaterana ireo fitaovana ireo teto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny eritaona angamba ny fiara-miasa miaraka tamin'ny federasiona. Ny antony nahatonga an'izy moa araka ny fanambarako teo hoe misy atao hoe principe anankiray zany ny arahanay ny asa, izany hoe federation niezaka ampahafantatra bebe koa ny tennis ho an'ny besimar dia tamin'ity taona koa izay nanana tolotra vaovao atao hoe expresizy natao tolotra ho an'ny besimar. Ataoko angaman'izay no tena nahatonga ny fiaraha-miasa dia ny anjaran'ny DHL ao anatin'izy moa ny DHL anisan'ny transporteur dia participer ny izany hoe mitondra ireo entan'ny federation no anisan'ny anjara biko entinay. Hiara-miasa amin'ireo kluba sy ligue-paritra ny federasiona amin'ny fivarotana ireo fitaovana entina amin'ny lalao tennis ireo. Raha nahazo ny anjarany kosa androany ireo mpakafy ny gazety so dia ahazo ny anjarany indray izany amin'ny rapitso ny mpakafy ny gazety Mahery, gazety lehilahy moderna ahitantsika ireo lohahevitra samihafa, lohateny sy lohahevitra araka ny efa nafantarantsika azy tsy voana amin'izay ny gazety Mahery ho amin'ny raha mipitso larana vaovao, lohahevitra vaovao no aroso amintsika ho amin'izay rapitso izay ka dia azadino izany no manjifa ity gazety ity. Dia mifaranitretany koa tompo lasitopoko vavy ny fampalalamba vaoantsika ny vola holan'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena tanterahana izy ireo ao anatin'ny propagande no vaovao nisongadina nentina taminao tamin'ity takariva ity. Ho amin'ny rapitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.